Izay ny Madagascar ho an'ny Jirama kosa indray dia Fanamby lehibe no napetraka amin'ny fampihenana ny saran'ny herinaratra ho an'ny isa-tokantrano. Hahatongavana amin'izany nefa dia tsy maintsy misy ny fanoloana ny gazoil amin'ny menaka mavesatra, zany entina hampiodinana ireo milina samihafa zahoana herinaratra. Azo heverina fa tombony ho an'ny rehetra ny fihenan'ny saran'ny herinaratra manoloana ny fiakarany mpividim-piainana. Ny fampihenana trano ny tahan'ny famokarana herinaratra no tanjona ho an'ny Jirama ary nisy ny fanovana napetraka eo amin'ny fanjifana ny solika entina mampiodina ny milina ho an'ny Jirama. Ny volana febroary lasa teo raha ny fanamarihana izay nety ny ministry ny rano, ny angovo ary ny solika l'antoniana gazoil dia tafakatra 704 ariary ny litatry ny gazoil novidin'ny Jirama raha toka 503 ny vidiny teny amin'ny tompim-pivarotana solika, izany hoe 300 ambony ny vidiny eny amin'ny station. Amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny anjotolo-bidy no isafidianana ny mpamatsy ny solika ary efa mirona tsikelikely amin'ny fampiasana ny solika mavesatra na ny fiolona ny Jirama. Mora kokoa ny volalany raha solika mavesatra na fiolona no ampiasaina amin'ny fanodinana ireo milina eny amin'ny fampihenana herinaratra. Efa miodina amin'ny solika mavesatra ireo groupe elimandroseza amin'izao. Misy ihany koa ny famokarana fanampiny eny Ambohimanamboly izay ahitana ny fampihenana ny Jovena, antsoina hoe TAC sy ny AF Power. Io zany araka ny fanirisanay hoe tokony avadika amin'ny menaka mavesatra daholo ny famokarana eto Antananarivo. Entina zao no faharoa rehefa misy ery mandroseza miaraka amin'ny symbion dia tena tia faharoa ary fahatelo miarakaraka amin'ny ihany mandeha reaksafa. Le symbion amin'izao fotoana izao 20 méga dia amin'ity volany ity izy miakatra 40 méga. Dia tia amin'ity farany herinandro 20 méga rehefa tonga amin'ny volana jolay miakatra 40, miaksafa miakatra 60 méga izy amin'ny farany volana jolay. Ka ireo no mitambatra dia tsy misy ony afaka 2 volana ny famokarana amin'ny gazoil. Izany hoe le rano lekaleka sy any mandraka mitambatra amin'le famokarana amin'ny menaka mavesatra dia ampy amatsihana tanteraka ny Antananarivo. Io zany na Jovena na Aksafa na Symbion le resako teo ny famokarana zany dia atao ny privé. Izay mividy amin'ny fandamina zany efa mandany kilowattheure dia mandeha vola arakaraka amin'izy rehetra. Raha ny antotanisa izay navoaka ny OMH dia nahitana fiakarany 320 ny fanjifana fiolona tamin'ny volana jolay iny, vokatra izay fampiasan'ny Jirama solika mavesatra izay. Raha tsy aivina dia nanomboka ny volana jolay lasa teo no niatra ny fampiakarana ny vidin'ny jiro izay tafiditra ao anatin'ny politika mpanarenana ny Jirama. Ny tanjona dia ny ahafahana miala amin'ny fanampiana na ny subvention avy amin'ny fanjakana amin'ny taona 10 sy 20 arivo.